Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alarobia 12 oktobra 2024 amin'ny enora maraina hatramin'ny alakamisy 20 oktobra 2024 amin'ny enora maraina. Tsy misy hatrany ny filazana fampitandremana amin'ny ahavon'ny alin-drano. Ho an'ny morontsiraka atsinanana Cap d'Ambre hatrany Capest isorana malefaka ho avy atsimo somary atsimo atsinanana andrivotra ka 20 hatramin'ny 730 km isan'ora, hahatratra 540 km isan'ora ny avaratra Voemara Anonjaben'ny ranomasina ahavon'ny onja 1.4 hatramin'ny 2.10 metatra. Capest hatrany Manoro olalovana orana tandrifin-drahona mahalana ho avy atsimo na atsimo atsinanana andrivotra ka ho sivy hatramin'ny 9.10 km isan'ora, hahatratra 20 km isan'ora manakaiky ny Capest. Io vaovao fisokandrivotra any atsimony Vatomandry amin'ny farany fepitaona ka ho 10 km isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina ahavon'ny onja 1.3 hatramin'ny 1.7 metatra. Manoro hatrany Tolaniaro anorana tandrifin-drahona. Io vaovao fisokandrivotra any avaratra Manakara ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 9.10 km isan'ora, ho avy atsinanana ny tolakandro ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9.10 km isan'ora, ho avy avaratra atsinanana kosa ny anakafa ka ho 20 hatramin'ny 730 km isan'ora. Anonjabena ahirin'ny ranomasina ahavon'ny onja 1.4 hatramin'ny 2.4 metatra, hahatratra 3 metatra manakaiky ny Tolaniaro noho ny alin-drano avy atsimo atsinanana. Tolaniaro hatrany Cap Sainte-Marie andrahoana amin'ny sitokotoko mety arahina orana tandrifin-drahona indraindray. Avy atsinanana somary avaratra atsinanana andrivotra ka 20 hatramin'ny 5.20 km isan'ora, hahatratra 5.50 km isan'ora ny alina manakaiky ny Cap Sainte-Marie. Ahirin'ny ranomasina ahavon'ny onja 3 hatramin'ny 3.10 metatra isan'ny rano atonony avy atsimo atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent andrahoana amin'ny sitokotoko. Io vaovao fisokandrivotra ny avaratra Toliara ka ho 9 hatramin'ny 9.10 km isan'ora, hahatratra 20 km isan'ora indraindray, ho avy atsimo atsinanana andrivotra ny anakafa ka ho 730 hatramin'ny 5.20 km isan'ora, izay hahatratra 5.50 km isan'ora manakaiky ny Cap Sainte-Marie. Anonjaben'ny ahirin'ny ranomasina ahavon'ny onja 1.3 hatramin'ny 1.4 metatra, hahatratra 2.4 metatra ny atsimony Tampolo isan'ny rano avy atsimo atsinanana. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André anorana tandrifin-drahona ny avaratra Morondava, omaina kosa ny anakafa, ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny maraina ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9.10 km isan'ora, ho avy andrefana kosa ny tolakandro ka ho 9.10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja 8.1 hatramin'ny 2.2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava izy tandrifin-drahona manakaiky ny Cap Saint-André andrahoana amin'ny sitokotoko kosa ny anakafa, ho avy atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 9.10 hatramin'ny 20 km isan'ora, hahatratra 730 km isan'ora, ho avy avaratra andrefana na andrefana ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho tony na adiny mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja 8.2 hatramin'ny 8.4 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre ho lalovana tandrifin-drahona manodidina Nosy ny alina na ny maraina, omaina ny anakafa, ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ny amin'ny tendrony avaratra ka 20 hatramin'ny 730 km isan'ora, hahatratra 4.70 km isan'ora indraindray. Io vaovao kosa ny anakafa ka ho 9 hatramin'ny 9.10 km isan'ora. Ho tony na adiny mpanonja ny ranomasina ahavon'ny onja 8.2 hatramin'ny 8.7 metatra.